nahazo labasy sy megafone avy amin'ny lehibe ny faritry Boeny Saïd Ahmad Jafar ny ato amin'ny fokotany ny Tsaramandroso ambany. Diboka faliana ny komity pokotany izay nisitraka ny reto fanomezana ireto. Indreto zay i manomity sorana any andriamatoa chef de région di nanolotra zay nanome anay any reto fitaovana zay mahafinaritra ireto. Labasy amrefy 20 metra sy megafone izao ka makasitraka zahay ary misotranao andriamatoa lehibe faritra ianao tena ray aman-dreny tokoa izay tsy nanadino anay fokotany Tsaramandroso ambany izay nitoloranao nomenao an'izao i zavatra tsara izao ingany Andriamanitra manankarenam-pahasoavana izay anosona ny lany teo ampelatananao ary ny andony latra sy tsirontany ny toetra aminareo fianakavianareo tsirairay avy ka misotra betsaka tompoka ary faly de faly izahay atonivon'ny fokotany Tsaramandroso ambany. Ampiasaina ho an'ny raharaha momba ny fokotany ny Tsaramandroso ambany ity fanomezana labasy sy megafone ity. Hoy ny fanazavany lehibe ny fokotany ny Tsaramandroso ambany Ratsara Maurice. Ary mbola natanteraka fivoriam-be-pokon'olona ihany koa ny tenany ampafantarana n'ireo vahoaka izay ao amin'ny fokotany adidiny anireo fitaovana azo avy tamin'ny lehibe ny faritry Boeny ireo.